aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny tenim-pikasana. Hebreo 10:7. Ny fivavahana kristianina, fivavahan'ny Kristy, fivavahan'ny Kristy dia tsy fivavahan'ny fihetsem-po fotsiny na miantehatra amin'ny fihetsem-po, satria nahoana ny fihetsem-po mantsy dia tsy azo ianterana ho porofo fahiken'Andriamanitra ny olona anankiray satria miovaova ny fihetsem-po. Ary raha vao manomboka mifantoka amin'ny fihetsem-po ny olona anankiray eo amin'ny fivavahana izany dia eo amin'ny toerana mampidi-doza no hijoroany. Indraindray mety ho faly izy dia lasa matoky tena, kanefa mety miova indray izay fihetsem-po izay ka rehefa misedra toe-javatra sarotra ka lasa ketraka kivy malahelo dia manomboka misalasala. Ry havana malala, aoka tsy ny fihetsem-po na tsara izany na ratsy na mahakivy no hisedra ny fiainantsika ara-panahy. Ny ten'Andriamanitra iray ihany no antony tokony hijoroantsika. Mahavelevitra ny olona maro mantsy ny fianterana amin'ny fihetsem-po. Ny ten'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Jaona 1:2-7 dia milaza izy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy Jesosy io ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Nahoana isika no manala baraka an'Andriamanitra amin'ny fisalasalana, ny amin'ny fitiavany izay mamela heloka. Rehefa avy niaiky ny fahotanao ianao dia minoa fa tsy mety diso ny ten'Andriamanitra ary matoky fa efa namela ny helokao izy. Dia adidinao ny mino fa hanatanteraka tokoa ny teny fikasany Andriamanitra dia ka amela ny helokao izy tahaka ny adidinao ny miaiky ny fahotanao ihany koa. Dia aoka ianao ino fandriamanitra zay na fandriamanitra dia hanao tokoa araka an'izay nolazainy. Amela ny tsy fahamarinanao rehetra tokoa izy. Filofiry moa ry havana malala ireo mandeha amin'ny alahelo. Maloto izy, avy eo mibebaka, nefa mbola eo ambanin'ny raon'ny fanameloana mandrakariva. Satria nahoana? Satria tsy mino ny ten'Andriamanitra izy. Tsy inony fa anao marina arak'izay ny olazainy tokoa Andriamanitra. Mandratra ny fon'i Kristy ny fisalasalana tahaka izany. Zay le hoe ny fivavahan'i Kristy dia tsy fivavahan'ny fihetsem-po. Ary i Satana dia miezaka mba hife ny fihetsem-pontsika. Mila mitandrintsika fa Andriamanitra kosa dia miantso antsika hino ary anana fatokina hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra satria mahatoky Andriamanitra izay milaza izany teny izany fa izy no anatanteraka ny teniny eo amin'ny fiainantsika. Dia aoka isika hatoky ary hanabe sy hanazatra ny fontsika mba ino ny ten'Andriamanitra. Andeha araka hivavaka antsika. Araina sy ny an-danitro, aoka tsy antehatra amin'ny fihetsem-po ny fiainanay miaraka aminao. Ka rehefa mahafinaritra, milamina ny zavatra rehetra dia faly ary mirona any amin'ny fatokitena arovy amin'izany izahay. Ary indraindray koa nefa mandalo toe-javatra sarotra dia manomboka misalasala ka manome tsiny anao ary indrindrandrindra manala baraka anao satria misalasala ny amin'ny teninao. Andriamanitra, ampio izay mba hionona amin'ny teninao, ampio izay mba hitoky aminao mandrakariva ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.